Amin'ny fiainana dia misy ny olona natao hitsikera, fa misy kosa ny olona natao hanangana sy hanorina. Fa président Rajoelina natao hanangana, natao hanorina, ary hanorina ho an'ny Toliara. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Azo teraka mavera mety. Mandainga izay miteny tsy nidina, ny vahoaka akaiky ny foko. Ary zay nidirako, zany filoham-pirenena masa mandeha hatrany amin'ny elakelan-trano manerana ny Madagasikara na ao Antananarivo na eto Toliara zany. Voaloha teo ny présidentsika misaina ny miasa, fa ny sasany sandra ny miasa ozatra, ka rehefa ozatra mitondra ny saina manao foana. Zany olona milatsaka président république zany amiko homme d'état, olona efa afa. Fananenina angamba ny tia manan'olotra azo président mpanohatra fa tsy fanoherana. Tafaresaka tamin'ireo député tim reo fa mifanaraly izy Ravalomana na président teo aloha na tonga azy fa na ny tim mara dia tsy makasitraka amin'ny siteny ho lehibe ny mpanohatra. Fa zao tsy manandro amin'ny mpanohatra fa mitodika amintsika, mitodika amintsika député. Tenenina reo député, valio valio koa. Faitanareo tsika manana président dia lasa président no mamaly an'le olona, nefa le olona nareo rehefa mitany. Fa zao rehefa tsy variana ny adala dia miteniteny foana tanjaka eny amasom-bahoaka. Tanjaka eny amasom-bahoaka satria zao na zavatra tenenina ve dia reny no zavatra tenenina mety tseko, mety petit pois koa ngabo reny. Fa zay teneniko hoe zao manomboka zao. Ministera tompona andraikitra, ny ministera tompoko dia tsy hoe ministera ny serasera fotsiny ihany, fa ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Hatreto aloha zany raha ny hitako to tsy izany no voiziny io ministra tompona andraikitra io amin'izao fotoana izao. Any amin'ilay resaka serasera sy ny famononafo raha tena mazava azy bebe kokoa no ivalaparana bebe kokoa. Afatra ny apetraka zany eto amin'izay fotoana izay hoe aiza ho aiza ilay ministera ny serasera sy ny kolotsaina any ministera sy ireo tompona andraikitra ireo. Hiditra faingo sika satria efa amin'ny 12 zao raha tsy diso dia iverenantsika toizana indray ny fandarana aorin'izay. Ny faneho-kevitsika dia tena zava-dehibe ary ilaina tanteraka ihany koa, indrindra miresaka an'izany ataontsika hoe soatoavina maha-malagasy ny malagasy izany, izay loha-hevitra ny safiditsika tamin'ity anivity. Ny zavatra tsapa aloha sy ny zavatra hita tao anatin'izay ataontsika hoe faneho-kevitra sy antso nandraisantsika anjara teo zay dia tsotra misento lalina sisa ireo ray aman-dreny, misento lalina sisa ireo efa mahazo taona na zokiolona raha sendra miresaka n'izany zavatra mitrangy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izany. Ny antony mampisento azy dia ilay hoe zany fahiny ampitahainy zany amin'izay fotoana izay ny zavatra ny ainana tany aloha taona maro lasa sy ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Izay ilay hoe misento lalina sisa no atao. Izay zany zavatra tsapa sy ny zavatra hita raha miresaka n'izany ataontsika hoe soatoavina maha-malagasy ny malagasy izany. Manimanina ny taom-bolamena, manimanina ny taom-bolamena fahiny sisa no ataontsika eo anatrehan'izany. Ny tsara ho fantatra ihany koa sy ny zavatra mipetraka ao an-tsain'ny be sy ny maro araky ny antso sy ny faneho-kevitra nataontsika teo ihany koa dia ilay hoe nahoana no tonga amin'izany fahasimbana izany ny fiarahamonina malagasy fa tsy mba nirona tany amin'ny ataontsika hoe fanatsarana na ny fivoarana izay mandala fatratra ny soatoavina manome hasina ny lanja sy
ny mahaolona indrindrandrindra mametraka izany fanajana ny maharay aman-dreny ny ray aman-dreny izany tsotra mivalin'izany ary izany tranga izany de tsy tongatonga ho azy akory nandeha ny taona nandeha ny fotoana misy antony lehibe mahatonga ny kolotsaina sy ny sotoavana malagasy hiarava sy apotika ohatr' zany mifamatotra tanteraka izy io amin'ny resaka ara-toekarena voalohany indrindra mifamatotra tanteraka ihany koa amin'ny sosialy ny ponina ary indrindra mifamatotra amin'ny politika raha malala sy miaina fa nandalovan'ny firenena tato anatin'ny taona maro zay ny fiantraikany lalina tamin'ny toetsaina ny fomba mpiainana fanao andavanandro nisy tranga maromaro namolavola sy nanova tsikelikely izany fomba fisainana sy fomba fijeriny vahoaka malagasy izany nisy an'ilay fanehoan-kevitry ny mpandalany mahamalagasy iny nalefatsika tany am-boalohany ilay hoe tany am-boalohany ny fananana n'zany zanak'apielezany zany ny fananana n'zany ataotsika hoe vady be vady kely vady tsindry fe sy ny sisa zany ny aina ny fiarahamonina malagasy zany niova zany satria niova ihany koa ilay tantara ankehitriny de lasa fahadisoana hoy izy ny fananana n'zany zanak'apielezany zany ny tantara ny nanova n'zany zavatra zany nisy niditra ihany koa teo ny antso hoe ny ankehitriny indrindrandrindra ny kopatanana ho an'ny sika besley ao fianarasoa ao fa ny ahindrahindra sy nataony antso avy teo ny kilonga kehitriny ko de magnaboaka fotopay miboaka ny foatra izany zavatra zany nisy tantara ihany koa lalovantsika tao anatin'izay fa isika no tsy nahay angamba ny raha fahitako azy ny tazona izay mahantsikatsika izay ny antony ho de no lay vokatry nylay hoe toekarena izay misy fifandraisany amin'ny ara-toekarena misy fifandraisany amin'ny ara-tsosialy ary misy fifandraisany amin'ny ara-politika tsotra fotsiny ohatra raisiko hoe raha mijery sika ny fahiny mety mba manana fotoana bebe kokoa ny ray aman-dreny na idada io na ineny anaramaso sy iteny ilay zanany rehefa misy fioaram-pefy ataony rehefa misy ditra ataony ny fomba fiteny mantsy de tsy hoe maditra fa manao ditra zay ny tena fomba fiteny raha ny fanabeazana ny resantsika raha misy zanaka manao ditra zany tsy ilay zanaka akory ny maditra fa manao ditra izy raha misy zanaka manao ditra zany hitatsika ankehitriny fa tsy manana fotoana firentsony ny ray na ny reny hanoro lalana hiteny hanitsy azy amin'izay ditra ataon'izay izay le mifamatotra amin'ny resaka ara-toekarena satria noho nylay fitadiavana tsy maintsy atrehana miala maraina ao an-trano alina vao miditra ny trano miala maraina ao an-trano alina vao miditra ny trano izany ary hatramin'ny alahady aza indraindray izany lay mahatonga n'lay hira hoe adiniko lasa adiniko lay asa lay andro alahady satria revo ny asa sy ny famelomam-bady izay misy ara-toekarena zay zavatra zay ny ara-tsosialy ihany koa de mikaoty ihany koa ao anatin'izay satria ny anarivo fiarahamonina de efa tsy mifampatoky intsony ny akamarony ny mpiarabelona raha mahita ny zanaky ny ao ambadika manao an'izay ditra izay de mialangalana ilay ao ambadika miteny hoe tsisy idiratsika io fa zanaky ihany io aleo ao ny azy tsisy idiratsika io fa isika indray no voakitakita sy voatabataba amin'io eo hitatsika araka zany izany lafiny ara-tsosialy ary zavatra misy iainatsika ny andrivo ny fiarahamonina zany raha vao ny zanaky ihany na manao zao de velao eo fa ny ray aman-dreny ary tsy miteny azy na ilay zaza mihitsy no miteny ihany koa mamaly
rehefa mba mananatra mpiaramonina aminy a de izy no mahay vava eo anatrehan'izany hoe fangay ianao ny reniny teraka fangay ianao ny dadany teraka dadanay ary tsy miteny a neninay ary tsy sarotiny amiko zavatra ohatra zany a iainantsika ny anevo fiarahamonina avokoa ny resaka politika moa de fa tsy resahana intsony a fa efa iarahantsika malala raha tsy resaka fa tsy izao zava-misy zao ohatra ny angako tsotra tao anatin'izay ataontsika hoe resaka politika izay a ilay trangany ny seho a tena mikanjany trésime omaly tsy resaka intsony any le hoe vepan'ny FFKM ny resaka FFKM tam'izany fotoana ny ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny mpiangonana ny FFKM ny FJKM ny sisa tsy resahana intsony fa voamaly no maly nahitantsika ohatra mazava am'izany ataontsika hoe tsy fifanajana intsony eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka no ny sehatra politika izany de tsy mahagaga raha ohatra ka simba lay soatoavina malagasy a ny malagasy fahiny izay soatoavina izay nanome lanja sy nanome asina ihany koa ny mahaolona indrindra ny ara-panahy tsy atao ambany zavatra zany ara-panahy izany a ary nanana ny lanjany zany a teo amin'ny fiarahamonina malagasy na de misy hira azy any hoe ny razantsika endry a sy lalim-pandiniana na tsapa sy ny aika fa aozanahary efa fahina efa anatin'ny hira zany hira katolika zany hoe lalim-pandiniana sy hendra ny razantsika ary na tsapa sy ny aika izy a fa aozanahary zany hoe ny razantsika fahiny ihany koa de nanome lanja ary nanaja tanteraka izany mahaolona ny olona izany a de tsinona kory a fa ilay fanahy satria ny fanahy a no mahaolona ny fanontaniana mipetraka goavana de ny hoe aiza ho aiza inona no ataotsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany efa nisy osikevitra teo tamin'ny alalan'ny antso a nataony lay mpiendro sy mpandray anjara atao anatin'ny fandarana ihany koa de ny hoe itokony isika anamafy bebe kokoa ny fampahafantarana aloha ho an'ny reto taranaka antsika zay misy am'izao fotoany reto a izany soatoavina izany mamelo maso indray a izany soatoavina mahamalagasy zany aorinan'izay ozy izy de hoe tokony isy ihany koa dinika na fakankevitra na ataontsika hoe atrikasa ady hevitra afahana mampahafantatra ihany koa sy manamafy an'izay fampahafantarana izay a mametraka politika ho an'ny soatoavina mahamalagasy raha tsy hoe anangana fampidiniana sy iroso am'izany atrikasy zany tsika de mazava ho azy fa tsy maintsy mbola angataka lalana ihany koa aloha satria izay rehetra mivorivory sy aneo hevitra de tsy maintsy izay no zava-miseho fa zavatra azo atao zany zavatra azo resona ary ny tena tsara indrindra voalohany indrindra ho anatrehan'izany de lay fanomezana ohatra avy amin'ny tsirairay avy amafisiko hatrany iny satria zava-dehibe a ny fanomezana ohatra avy amin'ny tenanao aloha ho an'ny manodidina anao rehefa ianao no manjelatra mazava ho azy fa ho hitan'ny olona zay fahazavana ho hitan'ny olona zay fahatsarana anananao zay a amin'ny akapobeny zany hoe ny tsirairay avy aloha no tsy maintsy mahatsapa fa efa mivily lalana isika ny tsirairay avy efa mila mahatsapa voalohany indrindra fa efa diso lalana isika raha izany soatoavina mahamalagasy zany a no resahana zay aloha ny zava-dehibe voalohany zany hoe manomboka ary mila mahafantatra an'izany a ny mpitondra fanjakana miainga avy any amin'ny faratampony tokony ho fantany zany hoe diso lalana isika tokony ho tsapany zany hoe diso lalana isika manomboka any amin'ny faratampony a any amin'ny fitondram-panjakana zany ka mipakatra any amin'ny sarambabem-bahoaka zay le teneniko hoe ny tsirairay avy rehefa tsy atsapatena ihany ny mpitondra de aleo indray avadika atsika ilay izy a miainga avy aty amin'ny isam-batan'olona avy aty amin'ny sarambabem-bahoaka mila fahatongavatsaina zany ary mila fahatongavatsaina lalina ao anatina fotoana voafaritra izany hoe am'izay fotoana zay de takina ny asa mivaingana takina ny asa mivaingana hitany maso
azo tsapaitanana ihany koa satria ny tranopody ny vitany vava ozy izy ny fomba fitenenana zany resaka fahalalam-pomba izany a azo ny tsirairay rehetra atao ny maneho fa manana ary mahalala fomba izy azo ny tsirairay atao a ny maneho an'izany fahalalam-pomba izany a amin'ny sehatra na toerana misy azy a tsirairay avy azo tsika atao zany ary rehefa miroso am'izay ny tsirairay a mino afa mety isy fanovana ihany a ary misy fanatsarana ihany a ny fiarahamonina misy atsika raha toka miroso amin'izany ny isambatan'olona izay efa mahatsapa de mino afa ho afaka na iena tsikelikely a izany fahapotehan'ny sotoavina mahamalagasy malagasy a izay tena efa lalipaka loatra am'izao fotoanatsika iainantsika zao mitaky fanafodiny zany araka ny teneniko teo a de izay ataotsika hoe fiaraha-mientana efa nisy ny antso moa teo hoe tokony irahina sy ray iara-entana isika malagasy satria ny mipetraka eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de ilay hoe raha izao no mitoy anao ahoana ny taranaka any amin'ny hoavy anao ahoana ireo zanaka amamparatsika ireo izay honina sy asa ary ipetraka eto amin'ity nositsika ity tsy ny rehetra kory no anana fahafahana hoe andeha sidina ho any la Frantsa na ho any États-Unis na ho any amin'ny firenen-kafa fa ny akamaroany malagasy a de tsy maintsy iaina eto amin'ity nositsika ity ary izay ny tokony hahasarotiny atsika amin'ny fomba ahoana no amerenatsika ny sotoavina izay miraikitra ny fahendrena malagasy fahiny ilay mampiavaka atsika malagasy a tamin'ireo a firenena samihafa ireo izay zany no tena mila jerentsika ao anatiny ny tombony ho azo am'izany de tsy iza fa ho atsika tsirairay avy ihany rehefa misy ny ataotsika hoe fifanajana eny anivon'ny fiarahamonina eny a rehefa misy ny ataotsika hoe fiaraha-mientana eny anivon'ny fiarahamonina eny a lavitra n'izany ataotsika hoe korontana sy disadisa izany sika lavitra n'izany ataotsika hoe fifamaliana sy tabataba izany isika lavitra ny ataotsika n'izany hoe fifampitoriana ary io tena zavatra misy sy miseho eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa vao misy trangan-javatra iray a de efa samy miseho hoe mahafantatra ray anina sy mahafantatra ny anina avokoa isika vao misy fifandirana kely de toriko amin'ny anina ianao fa zay ke mahafantatra ny anina generaly ariananina anina ry de miteny ihany koa ny ray ny anareo generaly fa ny anay anina izany zavatra zany a iainatsika ary misy eny anivon'ny fiarahamonina avokoa lay fanabiazana moa araky ny resahako teo de efa tsy vahiny amitsika intsony zavatra misy am'izao fotoana zao eny anivon'ny fiarahamonina eny mba miteny an'ireny ankizy manao akanjo fohy na magnaboaka fe ozy izy lany fianaratsoa teo a ianao indray no mahazo aminy ao raha ohatra ka mba miteny sy mananatra azy ianao ao anatin'izany izany anefa tsy natao hoe hijanona am'izao sika fa izay le nyteneniko teo mila asa mivaingany zany a ary mila voalohany indrindra ny fahatsapahantsika tsirairay avy sy ny faharesentsika lahatra fa ilaina famerenana hasina ny tany sy ny fiarahamonina malagasy mila miverikasina isika sosikevitra ny avy any Ambohitra Manjaka teo moa tany amin'ny voalohany hoe ny famorana amaivanytsika zany fa zava-dehibe zany hoe tsy tokony iroso amin'itony ala americaine itony isika fa iverina amin'ilay fomba maha malagasy taloha amin'izany resaka famorana izany samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay avy amin'izany tranga izany ary samy manana ihany koa ny fomba fanao fa ny zava-dehibe de ilay hoe miverina amin'ny sotoavina malagasy ny malagasy
izay fiverenany soatoavina izay miteraka hoy atany ambolohany firindrana, miteraka filaminana, miteraka fifanajana, ary mazava ho azy fa tsy maintsy hipetraka ilay ray aman-dreny sy zanaka amin'izay fotoana izay. Ity ray aman-dreny sy zanaka ity ny tena anisan'ny olana goavana sy fototry ny olana goavana ihany koa mahapotika ity ataontsika hoe soatoavina malagasy ny malagasy ity. Satria raha fomba fijeriny tanora ary amin'izao fotoana izao araka nefa niresahako teo rehefa tsy niteraka azy zany de tsy considéreny ianao hoe ray aman-dreny. Rehefa tsy ny papany na ny mamany ianao tsy ray aman-dreny aminy ianao na de fotsy volo ary. De hitantsika amin'izany fa lay fomba fijery sy lay fomba fisainana mihitsy no simba eo anatrehan'izany zavatra zany. Io ihany ny tantara sy ny fizotry ny taona no nahatonga antsika amin'izany situation izany. Ary ny olana ihany koa ny malagasy ny ankamaroany de lasa miaina amin'ilay zavatra tsy ara-dalàna, iainana andavanandro ilay tsy ara-dalàna ka iny avy eo no lasa ara-dalàna indray. Rehefa iainana loatra ilay tsy fanarahan-dalàna de rehefa ianao manaja lalàna indray no jeren'ny olona hoe ohatray inona koa ny ataon'ity. Rehefa iainana loatra ilay tsy fanajana ray aman-dreny de rehefa ianao manaja ray aman-dreny indray no tondron'ny olona molotra hoe fa maninona koa ity azon'iny. Rehefa iainana loatra zany ataontsika hoe tsy fahalalam-pomba sy tsy fanaovana azafady zany ka rehefa mba misy fotoana ahafahanao manao an'izany azafady na miarahaba olona zany de mety ho gagagaga izy hoe hoay fa maninona koa ary. Amin'izao fotoana izao moa ny tanoranora na eny amin'ny lalana eny ary ny samy tanora rehefa mifanena de tsy mifampiarahaba satria raha ohatra ka lehilahy ianao tanoranora lehilahy ianao miarahaba tovovavy anankiray mifanepaka aminao efa hafa ny fomba fisainany eny amin'izay. Efa hafa ny fomba fandraisany an'iny fiarabana omenao azy iny hoe hoay tinga ikoty amiko sa ikoty asa tara amiko ohatrohatr' zany ny zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana izao. De isika tsy tokony fametsiny ao anatin'ilay izy fa ny tena essentiel ny tena zava-dehibe de ny firaisantsika ina sy ny fahatsapantsika fa ilaina ny miverina amin'izay soatoavina malagasy ny malagasy izay. Ilaina zava-dehibe fiverenana amin'izany satria hoe aho anisany nametraka filaminana tena anivon'ny fiarahamonina malagasy izany zavatra izany. Raha ny zavatra hita aloha amin'izao fotoana izao de tena mivaona tanteraka amin'izany malagasy ny malagasy zany ny fiarahamonina sy mba tanteraka araka nefa nyteneniko tany am-pandohana ary averiko foana zany sy mba tanteraka ilay soatoavina malagasy ny malagasy. De zava-dehibe ho ihany fiverenana amin'ny izay malagasy ny malagasy izay satria io de nametraka filaminana, nametraka ihany koa rindra andamina, nametraka rindram-piarahamonina teto Madagasikara. Ary isika rehetrarehetra tsy afaka miala amin'izany ataontsika hoe kolotsaina sy ny mahantsika antsika izany. Ny malagasy ny malagasy de zava-dehibe ary tsy azo amidy zany, tsy azo atakalo zany, tsy azo fidim-bola izany ataontsika hoe malagasy ny malagasy izany. De ilaina araka izany ny mandray fanapahan-kevitra, mandray fanapahan-kevitra ao anatiny ataontsika hoe fiombonana sy ny firaisan-kina ary indrindra ny firaisan-tsaina. Somary maromaro ny antsontsika am'raika amby folo sasany tsika no afaka miantso mivantana atao anatin'ny fandarana fa mbola latsaka kely zao aloha
fa na zany naty zany a mba tsy hitatra be lay resaka zany moa de ovakitsika aloha ireto afatra voaray ireto miara-badikolo a tsy manady zay zany soatoavina izany tsony ny akamaroany reny miaramila sy polisy ary zandary reny satria esorina ao an-tsaina izy ireo izy izy a mandritra amin'ny fiofanana ny mena azy a izany fiainana sivily zany inona nefa natao hoe civisme sy ny civilité raha fitinina de midika ho fahalalam-pomba sy fanajana no atao hoe civilité civisme izany angeny esorina ao an-tsaina izy ireo izy tsy kalazaina amin'izy ireo hoe avela hoany ny maha sivily miaramila no atao aty izany hoe avela hoany zany fahalalam-pomba sy fanajana zany a aza misaotra aza manao azafady fa fanao ny sivily zany ka tsy mahagaga raha toy ireny ozy izy a ny fietsika izy ireo fomba fijery zany a salama tompoko a mba maingavy a lay amin'ny raiky amby folo sasany isika ho no miditra mivantana ao analan'ny antso a misy SMS maromaro vitsivitsy voaray reto a de ho ezahanao vakina amitsika ao anatin'ny fotoana foy salamakolo a ny fitaizana ny miaramila tsy natao anaja ireo ray aman-dreny sy ny zokiolona ka tsy mahagaga ozy izy raha tsy manisy hasina ny raha-piaramonina indrindra ireo zanany ozy izy azadiny fa ny eloko ny rainy tsy eloko ny zanany ihany koa salama dafy a safidy ety amin'ny lahaoty ihany a sosikevitra kely raha afaka manasa solotenan'ireo zokin'ny tolona tamin'ny sotsany dozy a ho anay tanora aty afara ho jerentsika ny ahafahana manao an'izany ary mahafinaritra tokoa zany a aloha fa hoaraintsika ny alamintsika mahakasika izay raha lay avy aty pongolava ay ponga tsara de ao na mifandehany tena ny radio valovalopolo mihitsy zany a no tapatapaka raha miaino ny tenin'ny mpiaino eo a satria atra ty aminay aty ozy izy de tonga de tapaka fotsiny eo any aponga tsara any a tapaka ihany koa lay de ao na mifandehany salama eo mamany fi avy aty ambolokandrina misy recrutement ihany ve amin'ny ty sa tsy misy azafady indrindra fa mbola tsy maheno izay amin'izao tsy mbola misy ary mbola tsy naheno ihany koa zahay a atram'izao mitovy isika rehefa enonay moa ary fantatra ny vaovao mahakasika an'izay a de ho ampitaina amitsika eo ihany rehefa tsy nisy ny LFR aloha ny fandiniana lay volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana na sipanitsina de mino fa tsy misy satria efa tsy voasoratra tao amin'ilay teti-bola mpanjakana tany ampiandohana na ilay loi de finance initiale lay izy salama kolo Patrick avy aty Toliary avao ho avy aty any Radioely de anao akory zahay laha iresaka base Toliary aleo tsy avy fa laha iresaka raha hafa miavia ozy izy zay zany ho an'ny mpitondra vanjakana raha iresaka base Toliary de aza makany Toliary nareo raha zavatra hafa ozy izy de tongava salama kolo a mijaly rangany fokon'olona ato andrevi-ba fa andoavam-bola ny fanoratana ka epoko tany araraotina lay olona rehefa tsy nianatra mirevy am'izay ry zalahy rehefa avy nahazo vola fa tsy amin'ny rariny ozy izy makasitraka re tompoko tranga efa misy zany a ary maromaro ny fitarainana voaray mahakasika an'izany fakana vola amina carnet zany salama kolo zay ety Toliary a de tsy manaiky Toliary base io a fa ny Radioely manao forcé ampandeha azy zay vaoka Toliary a tsy manaiky hatramin'ny farany fa inona no amboleny any Radioely zanakazo nefa baobaby aty Toliary a ho ravaina fampandrosoana inona no ataony andry nirina Radioely eo anatrehan'izany fa tanina mipetraka zany ary manandanja lehibe ihany koa inona moa zany ny anombolena hazo tokoa raha ohatra ka ilay baobab aobotena ary tsy hoe mijanona amina hazo tsotra fotsiny zany baobab zany a fa manana ny lazany ary manana ny tantarany a arisany mampiavaka ny Madagasikara ihany koa ahoana ny fandehany zay ty Toliary a tambatambazana omena vary 5 kapoka sy vola 3 ariary isan'olo a mba hitsena ny président fezahay a tsy maefa hitsena azy raiso aloha ny vola de raiso ny vary de zay fareselny kevitranao a tazomo anao ihany salamakolo a tena mampiome fa ny gouverneur aty amin'ny faritra Tsimondrefana de manakaraha manay mpianatra ety Manday ozy izy
hoe rehefa anao publication momba ny base toliary izy a dia manaiky zahay amin'ny commentaire de omena vola 10,000 ariary isaky ny herinandro zahay. Tena mampalahelo ny toetsaina anonyme tia karamaina zany ny mpianatry manday a fa rehefa manao publication izy a de mizemme zany le izy ay manaiky zahay manao commentaire mihitsy ka manao commentaire hoe manaiky zahay de zay manao commentaire an'io zany a mahazo ambiny 100,000 10,000 ariary isaky ny herinandro. Enjana koa zany a ty lo fakitsika farany de miditra anatin'ny faingo sika salamakolo avy aty Toliary ihany raha ny soatavana malagasy am'izao de hita fa rava satria tsika tena badoany ireo tandrefana indrindra noho ny fidiran'ny kristianina sy reto teknôlôjia reto de hita soritra fa rava ny mamalagasy. Ny ankizy teraka teorina tena very satria tsy mahafantatra na inona na inona. Ny ray aman-dreny tsy manoro lalana ireo ankizy hoe zao anie ny mamalagasy hoe ohatra hoe ny malagasy de afady miankandrefan-doha rehefa matory. Ny malagasy fady mandakarindrina fa tena vitsy tokoa ny olona mbola mandala ny soatoavina ny mamalagasy.